zao le teny azoko tamin'ny Jehova sady de lasa teny fanevanay koa moa izy hoe mahereza mitsangana aoka hitomban-da ianareo ho an'ny firenetsika sy ho an'ny tanàna masin'Andriamanitsika. Zany hoe ny fiangonana zany mizara roa tsara zany le izy hoe firenetsika sy ny fiangonatsika. Mitsangana aoka hitomban-da ianareo de aoka Jehova anao zay sitrapony. Dikan'izany zany adiny zany matoa hoe mitsangana de mahereza aoka hitomban-da menao mahereza mihitsy zany fa isy ady zany, isy ady amin'ny firenetsika, isy ady amin'ny fiangonana. Ary le fanazavana zany nazavana tamin'ny fiangonana izy amin'ny lafiny amin'ny mahafiangonana ny zavatra resahana de ny sary hita atao zany izay mifandraiky amin'le firenena sy le fiangonana hoe misy fanakaramana vahiny nanonga-panjakana andrava-fanjakana tamin'izany fotoana izany tamin'ny andron'ny Davida mpanjaka. De io zany mifandray le izy amin'ny firenena satria hoe mitsangana mahereza aoka hitomban-da ho an'ny firenetsika sy ny fiangonana. Miditra amin'le firenena zany mitsangana koa zany tsika malagasy aoka hitomban-da koa amin'ity taona 2026 ty ho an'ny firenetsika malagasy. Fa ny zavatra hitranga eto amin'ity taona ty zany pendy dia isy firenena vahiny hitsangana andrava anongana ity fanjakana efa mijoro ity amin'ity taona 2026 ity. Alohan'ny anohizanao an'izay paster, tsaroky tsara rehefa nilaza ianao hoe isy loza hitranga eto amin'ny firenena dia tapahana amin'ny anaran'ny vavaka le karazana faminaniana na ozina de nangataka ianao tetsim-bojatovo saika anaovana anazy de sakanana voasakana amin'ity ve raha zay loza anjolo firenena izay karazana isy hetsika aingana ho atao mba tsy atotosana zay karazana endrika faminaniana zay fonana amin'ny Jehova. Efa nivavaka ho an'ny firenena zay tamin'ny maly na de ohatra zay faminaniana zay tsy natsona ka tsy omby koa le toerana atao tsy omby anay ka raha mbola iantsony ety ivelany vao maika tsy omby raha tsy misy toerana ngezangeza. Fa zay zany ny zavatra hitranga amin'ity taona ty firenena vahiny no anao an'izany fa tsy gasy. Iongana ve zany ty fitondrany ty zany raha faminaniana hitanao sa iainao anatin'ny ady sarotra ihany koa? Iainao anatin'ny ady sarotra izy ary zay le mampatonga ny hoe mitsangana mahereza aoka hitomban-da ho an'ny firenetsika sy ny fiangonatsika. Zany hoe le an'ny firenena zany de tsy maintsy hiaro tena hitsangana hitomban-da ny mpitondra amin'izao fotoana izao hiady anohitra io firenena vahiny zay ho avy anonga-panjakana eto Madagasikara io. Le firenena vahiny no amely ny fitondrana sa ny malagasy ihany koa misy amely ny ty fitondrana ty? Ka le zany tsy maintsy le firenena vahiny manao azy fa ny firenena vahiny nge rehefa manonga-panjakana aty amin'ny Afrika aty matetika ny olona toerana foana no ampiasainy. Izy nge tsy miseho mifantana zany zay fanongana-panjakana nisy teto na teto Madagasikara ny tsika hiara mahita fa nanongana ny tsiranana ny firenena vahiny, nanongana ny ratsiraka ny firenena vahiny, nanongana ny ravalomanana ny firenena vahiny, nanongana ny filohera Rajaonarimampianina ny firenena vahiny, ary na ny fiangonan'ny Flora Joelatory mbola nisy hery vahiny koa tao. Iza ny hery vahiny? Tsy ny malagasy ve ny Leo de l'Estasy fe ny tsy fisindrano kosa? Eny zany endrika ivelany zany fa tsy mavita manongana le firenena zanatany firenena vahiny raha tsy ry zareo ihany no mametraka ny mpitondra ty zany manaisitra azy eo rehefa tsy mifanaraka aminy. Zany nge zavatra efa resahana foana zany fa le tsika gasy no motofanina tsy miotikodana fotsiny aty tsy te halala rehefa le olona tohananao no tonga amin'ny fitondrany. Fa zay io ty fitondrana tetezamita misy amintsika eto ty tsy mahongana ny tsony raha ohatra hoe mbola ihery
politika eto toerana na ny gasy eto a tsy manana tanjakanao an'izany de zay mampatonga an'ilay zavatra lazain'i Jehova na amin'ny fiangonana amin'ny firenena hoe maherezy aoka hitomban-da ho an'ny firenentsika ho an'ny firenena lay karazana faminaniana hitanao hoe pastera ao anatin'ny 2 volana na 3 volana sa tsy voafaritra mazava isin'izay trango zay ohatra ny zavatra nresako tamin'ny janvier tamin'ny 2025 ihany ny zavatra nresako tamin'ny 2025 mbola verina ihany hoe isy fananganam-panjakana eto Madagasikara de miongana ny fitondrana raha tsy voavany de listage tsisy feam-potoana zay fa tsy ny ohatra ny 2005 zay de tanteraka tokoa ry iza ny olona nino an'izany fa hoe ovaonganao anatin'ny herinandro ny filorajoelona iza ny olona ino an'izany zany nge mahatonga ny olona miteny hoe mangina fa mpaminany sandoka hoe mirediredy miteniteny fahatany iza koa ny ino an'io opa moa zao sy ny sisa zao de za moa fa tsy tahitra tsony fa de zay ataon'Andriamanitra fa de miandry zay koa ny zavatra isy am'ty tsisy fotoana hoe rovina na rovina fa isy zany am'ty de zay za zany de miteny amin'ny mpitondra fanjakana ny filoha-pirenena sy ny gouvernement rehetrarehetra tsy tokony mandrimandry manana aretina fa mila mailoa ary manao ny fomba rehetrarehetra mba isakanana any zany faminaniana pitainy Jehova aminao voasakany olona ve zay hoe mila mailo amin'ny ahoana kefa zay ny baiko n'Andriamanitra ko mila mailo amin'ny ahoana ka lizy nge hoe isy hoavy anao an'izany tokony sitrapony Jehova ozy izy no atao dikany ka izy hoavy le olona fa raha mailo zany ny olona mety tsy mipotro ka anjaran'lay fanjakana zany no manao zay fomba tsy atateraka an'izany fa efa milaza meloa zany de ny zao itsika zany zao a efa fantatra meloa ny zavatra hitranga tahaka ny hoe cyclone hoavy de efa milaza ny fanjakana hoe cyclone fa le cyclone tsy maintsy tonga fa ianao mila miomana hiatrika le cyclone de isy fanonganam-panjakana hoavy tsy maintsy hoavy le fanonganam-panjakana fa ianao mpitondra mila miomana tsy ho tratra an'izany de za zany zao fa mampilaza melo koa zany mba iomana n'le fanjakana na ino ny mpitondra fanjakana na tsy ino na ino ny olona na tsy efa teneniko fa isy zany araky ny zavatra nomenana de mila mailo zany mila mitady ny fomba rehetra isoroana tsy atongavan'izany fa isy zany